Ensoa ny anarany ifapino atao amin'ny fiangonana fanainy voninahitra na tonga avy nitady tao voalohany tsy nananjanaka dia rehefa nanompo an'Andriamanitra tao anatina fotoana naharitraritra kely dia efa nahazo zanaka izy fa mananjanaka izy dia tamin'ny sabotsy 22 juin lasa teo eo am-piangonana izy nanantona tao anatina vavaka fanafahana fa tsy afaka mamindra satria mivonto ny tongony ankavia sy ny ankavanana dia izay tsy nanam-potoana miaraka amin'ny tanana roa amin'ny vonto tongotra anao roa amin'ny vonto dia izay mbola tsy nanam-potoana ny tanina hoe inona ny natonga an'io fa tonga dia fanafahana ny natao dia tsy afaka namindra mihitsy fa tantanana nefa olona mahay mamindra isan'andro tsy aretina avy any ekipin-reniny tsy aretina izay ahafantaran'ny fiarahamonina azy fa na zay aza gagako hoe naninona izy dia nivavahana izy nambara tamin'ny anaran Jesosy tamin'ny aretina zany deklarena ny fanasitranany dia androany le resako amin'le fotoana anaovana fijoroana vavolombelona alahady 23 juin apitsony ilay nivavahana azy sitrana izy afaka mitsambikibikina venao zao tsy afaka nanao an'io izy omaly sabotsy fa zao izy sitrana somantsara dia nanotaniko izy teo fa inona nahazo anao dia ozy hoe aretim-bavony ny nanombohany aretim-bavony efa herinandro dia lasa ny vonto hatramin'ny tongony sy ny tanany dia tsy afaka namindra izy mbalazao keo hoe nanomboany aretinao azafady aretim-bavony nanomboany aretiko zany nandritry ny herinandro io ka narary vavony chaque ariva foana fa toandro tsy marary ariva vao marary fa toandro tsy marary mafaka miasa foana rehefa toandro tongotra mbola tsy naninona tsy naninona tongotra amin'izany dia marary foana zany vavoniko rehefa ariva zany dia tsy mahatelikany misy sy boma misy zany kokombra manta zany hoaniko kokombra manta io zany hoaniko chaque ariva io zany sakafoko rehefa alinandro kokombra dia vita amin'izay zany herinandro io amin'izay dia namitombo amin'izay avy eo amin'izay niditra amin'ny tanana ny vonto koa ny tananao zany tanako zany sy ny vonto tonga dia marary tonga dia marary amin'izao foana tsy afaka miakatra tsy afaka miakatra tsy afaka atao an'izao fa tsy afaka miakatra ohatran'io foana anatin'ny isan'andro manisy be tena manisy mafy be herinandro chaque maraindray izy tonga dia sisy rehefa maraindray gn'andro tena sisy dia mafaka mandeha miasa any koa zay miasa tao rehefa aly koa gn'andro tonga dia avy koa rehefa mitolaka koa masoandro dia avy koa raha iny rehefa aly gn'andro zavatra magnosy anazy zany tsy hitako fa za tonga dia ao foana io foana rehefa aly gn'andro dia ity koa zany sy tonga dia ampiakariko amin'ny lamba ity aba miaigna amin'izay zany ity zany vao miava mahazazay sady torimaso moa tena sisy satria manainy taina be voto tongotra tanana tsy afaka mietsika tsy afaka mitsotra fa dia eo foana torimaso tsisy fijaliany zany tonga teo amin'ny fanatrian'Andriamanitra amin'izay ianao inona ny zavatra ny ainanao teo tena afaka meva misy rehefa avy tetika omaly ianao mbola tsy nilamina ka mbola tsy nilamina misy omaly efa mianodiny sobadrady iny amin'izay zany negnana amin'izay iny amin'izay zany satria misy ny fanasitranana eny am-pandehanana misy boka fola tao anatin'ny baiboly nanantona an' Jesosy mba ho diovina dia Jesosy endana miseho any amin'ny mpisorona tsy teon'io izy ny sitrana fa izy nandeha ho any amin'ilay mpisorona eny am-pandehanana tsy mbola tonga any amin'ny mpisorona no sitrana izy ianao tsy toy tsy sitrana teon'eo fa araka ny teninao zany ianao ny zosom-pajaty teo ianao no sitrana izany ho any Jesosy ny voninahitra mbola manasitrana Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny alalan'i Jesosy zanany maty nombona teo amin'ny azo fijaliana namena eloka atsika ary manasitrana atsika eny tsara fa misy zavatra roa fanaraka famelan-keloka sy fanasitranana ny bokin'ny Salamo dia milaza hoe misaoran'i Jehova rehefa nahiko izay namela ny elokao rehetra sy izay manasitrana ny aretinao rehetra raha naton'Andriamanitra ianao kamarary tsy fanasitranana aloha tadiavinao voalohany fa famelan-keloka ianao zany mitona ny fanahinao eo anatrehan'Andriamanitra mba ho avela ny fanahinao hitodika amin'Andriamanitra ianao rehefa voavela ianao disponible ao anao ny fanasitranana zay ny mahatonga ny ao anatin'ny baiboly rehefa manantona an'Andriamanitra ny olona
anatona an Jesosy hitady fanafana famindramporo angatahana tahaka ny Bartimeo jamba hoe mamindra fo amiko tsy tonga dia masony ahiratra no ilainy fa hoe amindrao fo aho fa milan-kelika no ilainy. Ilay vehivavy Kananita nanana zanaka vavy nampahoriany demony loatra dia niteny tamin'ny tompoko hoe mamindra fo amiko ry tompo zanaka Davida izany hoe fa milan-kelika aloha vao fanasitranana fa raha tsy voavela ny helikao tsy afaka ny sitrana ianao ary raha sitrana ianao nefa tsy voavela helika ihany koa tsy mety lanty ianao. Velona Jesosy aho asapain-tanana ny zavatra ataony eto amin'ny fiangonana fanahy ny voninahitra. Tahina Andriamanitra ianao. Tsotra ny onona hitako anao tsisy tongo be ianao fantatro.